L'actu du jour. Naharitra aby ragnandria, kory aby sika tonga ny fotoana ny fanomezana amin'ity live spécial androany ity a. Saiky mba hanontany retorany aminareo manao ahoana ny feo ve eny tsara ve? Azafady indrindra alohan'ny hanomboantsika. Mahare tsara ve tsika any? Mila retour kely. Mahare tsara ve satria tamin'ny nanao le débat niaraka tamin'ny koto eny latsaka be ny feo, de eto mba te hitsapa hoe mandeha ve ny feo any aminareo. Ok, misaotra tompoko. Ery ary, mamerina ny fiarahabanantsika rehetra androany fahavalo amby folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Isika moa tsy manao live ataontsika hoe periodika raha tsy misy antony manokana, fa androany zany dia mba te hifampizara kely aminareo mpanaraka ny pejy aho ary tsindriko manokana ho atsika manaraka ny mouvement fanorenana miabo izay hitondranay fanazavantsaina ho atsika manoloana ny raharaham-pirenena. Misy fomba fitenina izay foana eto amin'ny pejy eto hoe mila mahay manavaka atsika entre ny atao hoe réalité sy vérité. Averina isika eto zany dia mpianary nanao lecture de second degré fa tsy influencer-ny olona am'izay teny ataony olona. Dikan'izay zany dia tezaina atsika, beazina asika hanana lecture mahay mitrandraka ny vérité ao ambadiky ny réalité. Ny réalité zao a de situation mitranga na vaovao miseho. Iny vaovao iny anefany a tsy ino no vérité fa ino réalité, fa inona ny vérité ao ambadiky iny réalité na fait iny. Ka izay no antony anaovako an'le lohateny androany izay iresahantsika ny amin'ny le hoe ny zava-misy ao Madagasikara am'izao fotoana zao dia filongoa ve? I filongoa io voambolana noforonina, tsy noforonina moa zany fa nipoitra am'izao hoe fampihavanana réconciliation hono eo am'ireo ténor politika zay azo lazaina hoe tsy tena hoe mpifahavalo fa mpifanandrina mivaivay, dia isika mametram-panontaniana hoe filongoa tokoa ve, fihavanana tokoa ve, réconciliation ve sa alliance politique? Samy hafa matsy zany. Ya. Ary mifamaly am'izay dia misy crise politique eto Madagasikara am'izao fotoana zao na tiana na tsy tiana, dia crise politique ave no misy eto amin'ny firenena hatramin'ny voalohany, hatramin'ny 25 septembre iny sa guerre des clans. Zay zany. Donc mety efa azokazonareo an-tsaina ihany a ny tiako hatongavana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona ny zavatra tsikaritrareo tato ato eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara? Mariako aloha fa ny faneho-kevitra eto de faneho-kevitra amin'ny anaran'ny fanorenana miabo zay miteny soloko tena eto fa tsy amin'ny anara kosa mirery. Inona ny zavatra tsikaritrsika tato ato amin'ny tontolo politika eo anivon'ny firenetsika? Tonga dia miainga avy amina zavatra réalité tsika, de aveo tsika manazava an'le vérité ambadiky le réalité. Ny fait na ny réalité misy de zao: misy bouleversement, zany hoe fiovana mahery vaika, tapotapoka ny paysage politika ao Madagasikara. Misy fotoana izy calme be, zao izy misy changement du jour au lendemain zany. Ohatra fotsiny anome ohatra atsika zay rahantsika mahita sy mahalala, dia zareo bandeau rouge ohatra, tapotapoka eo zareo bandeau rouge, izay anisany nanao vavabe sy nanao leçon de morale ny tanora Gen Z, hoe nareo tsy hainareo akory fa zahay mitolona tsy manaiky ny fangatahan'ny Gen Z fametraha-pialana zay atao tamin'ny panina sy ny sisa. Zareo ndray am'izao tsika miteny zao no mireklame mihitsy, mitaky manao fihetsiketsehany am'le bandeau rouge sy mitana le hazo manga iny, dia miaraka amina ton menaçant, tsy manao menace fa ton menaçant, hoe
mila ravana ny assemblée nationale nefa tsika samy nalala daholo fa izy ireo dia anisany tena niary fatratra an'io androm-panjakana io a teo aloha io le bouleversement anankiray resantsika tsika zany miainga avy amy zava-misy zay ny anankiray misy tanora tsy fa tsy tena hoe tanora fa misy tanora izay mitaky ihany koa ny démission ny mpanina am'izao fotoana zao sy cette fois-ci ny mahasamihafa azy sy ny ministère sy ny ministre ny justice madame Fanny Rousoe Arnaivo hitapoky hitam-pirenena eny amin'ny tambazotra eny zany intéressant be ho anahy manokana eo am'izay tsika hijery le vérité ao ambadiky le fait ilay duo entre ny hoe mangataka ny fialan'ny mpanina sy ny ministère du ministre ny justice pourquoi les deux le duo izy roa mihitsy zany problématique ray zay azadiny fa eto ao dia nampatsiaro fotsiny anatina chronologie historique fa nisy fotoana reo olona roa reo a de nisy fikasana saiky hiara iasa ifanometanana tamina resaka échéance électorale fony mbola taty ampitan-dranomasina madame Fanny Rousoe Arnaivo de nisy fotoana niaona tamin'ny ekipa ny citeny tam'izany fotoana zany fa misy ny tsy fifanarahana karazana koaka bien sûr resaka intérêt moa zany dia raikitra tsy raikitra ohatrany hoe tsy varotra tsy raikitra ozy tsika zany hoe reo olona reo zany dia efa nisy roy tany aloha tsy vao zao izy efa nivon'ny fitondrana zao eto moa zany izy a tafara aketo zao de zao comme par hasard hoe aho izy roa samy tafiditra ao anatin'ny fitakin'ny reto tanora reto hoe mangataka ny fialana izy roa miaraka zay reo zany a izay remarque aoko zay point fahatelo rappel kely fampatsaivana kely ho atsika hoe iza moa i Fanny Rousoe Arnaivo tsika tsy hanao bibliographie iny a fa misy zavatra tiako atongavana iza moa Fanny Rousoe Arnaivo dia tsy moa tsy izy lay héroïne tsika malagasy natao nosalorana titrana héroïne hoe nahavita nampiditra amponja aningay mamy Ravatomanga hitatsika mafana be toedra raha momba an'io zao tany Nosy Maurice du moins c'est ce que nous avons vu ary azadiny fa na ny fitsenana azy teny Ivato dia orchestré miaraka am'ireo ekipan'ireo no manina namboarina mihitsy mba ahafahana manome an'le atao hoe onction populaire adobe amin'ny atao hoe vahoaka mitsena anazy teny ny zavatra nagaga nefany a raha tadidinareo rehefa niverina tany Madagasikara koa ny colonel Charles mbola tsy général izy tam'izany fotoana zany azadiny fa anisan'ny mpitolona mafana fo koa zany contre ny régime teo aloha nefa ny fitsenana azy dia azo lazaina hoe mangingina par rapport any madame Fanny Rousoe Arnaivo ary blindé no nitsena any colonel Charles io koa mbola ho asitsika resaka any aorina fa tsy mbola io aloha ny resaka androany blindé no nitsena azy tam'izay fotoana zay nefa a normalement tokony tsenana avec toutes les honneurs ho an'ny colonel Charles fa dia ohatrany hoe zavatra lasa banal izy fa vela koa any io fa za zany manao chronologie fotsiny aveo tsaronareo a fa nisy fotoana napiakarina amin'ny farany ambony eo ambonin'ny piédestal zany lehilahy atao hoe Koufalidaya zany tena nosesefana zany Koufalidaya zany zany tsika maraina atoandro arivo ohatra ny fanafodiny dokotera ray maraina ray atoandro ray arivo ny tambajotra tonga de matraquage mihitsy atramin'ny olombe de samy nanao hoe olona toy izao io ny sesisesy mihitsy voky mihitsy tsika damina fotoana zany ary izany lehilahy Koufalidaya zany no lazainy madame Fanny Rousoe Arnaivo hoe izy olo no nametraka plainte hamatorana angay Ravatomanga any amponja izy ono manao ono eto satria tsy zay no marina fa araky ny vaovao zay enitsika tetsy teroa dia plainte zay nataon'ny colonel Patrick any no araky ny femande empont everina fa nalain'ireo de nataony amin'ny anarany nga Koufalidaya mba hametrahana foana n'lay statut na héroïne
zay le izy dia reo roa reo zany a tadidinareo nanao video teto tam'le resaka le fikambanany zareo iny hoe président d'honneur tao anatin'izany le Daya donc Daya et Fanirso de Mèche tam'ireny ary izy mihitsy aza no nanindry mafy hoe no izy natonga ny Ravatomanga miditra voatazona any amponja de en même temps mampatsiaro anareo fait za eto zany tsy manao commentaire aloha fa mampatsiaro fait fotsiny satria mora manadinotsika dia tadidinareo le scandale l'appel téléphonique ningahy Koufali Daya tamin'ny madame Raissa izay mahakasika ny Fanirso dia hita tsara zany fa hoe de Mèche reo Koufali Daya sy Fanirso entre temps misy information ny circule teto amin'ny Facebook fa araky nio communication dia lazaina fa i Fanirso sy Daya dia ny exploiter ny dossier izay efa natomboky colonel Patrick ka nasalotra hoe héros national i Koufali Daya nahatonga azy tamy donc zany hoe ny message zany de hoe grâce à Koufali Daya et grâce à notre chère héroïne ministre de la justice dia iny fa nitomboka ny PDG Ravatomanga mameriny par ailleurs akoatr'izany raha mijery ny publication nivoaka tao ao tsika sy ny feo mandeha dia nivoizina am'izao fotoan'izao hoe everina fa ny ministre ny justice dia mety apetrakintsika foana aloha ny conditionnel fa tsy miafirme tsika miasa au bénéfice na certain oligarque karana heverina voizina zany feo zany kanefa raha miteny karana atsika il y a karana et karana tsy azo atao anaty kitapo ray dolo ny olona rehetra dia eo am'izay tsika eto tsika zany zao tsy hanao langue de bois fa tena ilaza mahitsy hoe tsika mahalala tsara mihitsy raha ny tantaran'ny firenetsika fa ireo olona reo dia isan'ny atao hoe faiseur de roi zany hoe ireo no mpamatsy ireo futur politicien hitondro mandraka ankehitriny de misy feo mandeny am'izany ngahy Koufali Daya tam'izay fotoan'izay dia rehefa nivoizina hoe izy no tena héros kanjo il n'était qu'un simple coursier an'ireo grosse tête reo fa natao fanainina mihitsy nasiana couronne eo ambony lohany mba tsy ahatonga atsika hikaroka lavitra hoe fa iza marina moa no mampaniraka sy mampanao zavatra matsikaritra ve ary nareo am'izao matsikaritra ve isika am'izao fotoana zao fa tsy mahare resaka firiny amin'ny olona intsontsika comme par hasard tsy mi disparaître dans la nature izy fa on ne parle plus un héros national zany il doit occuper l'espace médiatique en permanence fa hitanao mihitsy hoe c'était le parfum du moment dia nandeha mihitsy ny vague de promotion natao tam'izany fotoana zany de am'izao raha matsikaritra nareo kindraindray anao vomba mahay mianara zany Koufali Daya zany fa naninona pourquoi il s'est évaporé comme ça dans la nature un grand homme comme lui un financier comme lui araky namarotana azy tamitsika de possible ve hoe comme ça tsisy resaka tatoato andresaka eto ahoana ny traduisena n'io silence io tadidio tsara fa ny fahanginana dia miantsoantso mafy loatra noho ny olona mitabataba le silence fait plus de bruit que les cris sur les montagnes donc io silence io comme par hasard mitombe ao anatin'le contexte am'izao fotoana zao heverina fa misy feo mandeha misy bruit mandehandeha bruit de couloir hono ataotsika hono aloha rumeur fa
manakaikaiky ny mety ho fivoahany ngiara Vatomanga fa nandrify amin'io le izy talohany reny izy wow champion du monde l'héros de Madagascar avec l'autre héroïne avec zao manomboka andray ny resaka Vatomanga ivoaka sa tsy ivoaka mandeha daholo ny communication mo ny pro fitondrana tsy maintsy miteny tena tsy tafavoaka izy fa ny sasany teny hoe mbola mitohy ny fitsarana tsy diratsika iny fa tsika zany no resaka fait sy chronologie dia fanandrify amin'io toetrany mangingina ary etsakilany ihany koa ny accord politika izay efa nilazainay teto hoe fandaniam-potoana ny fanaovana ny concertation nationale satria tsy andeha amin'ny loany zany io fa na tiana na tsy tiana tsy afabela amin'ny sadaiky tsika na tiako izy na halako izy dia ny fe dia fe foana de tonga zany ny accord politique efa manomboka mandeha gauche à droite dia ny sadaiky koa manao ny ataony entre guillemets zany hoe fa mametraka ny droit de veto-ny entre parenthèse fa langage diplomatique avoaka amin'ny télévision any tsy midika mihitsy hoe mandeha mizotra araka ny tokony izy fa langage diplomatique en public ary hafa ny dinika ny ambadiky ny rideau zany mampiseho fa Daya n'est pas le boss tsy izy mihitsy zany numéro 1 fa izay ny namidy tamitsika de manana titre PDG mihitsy ary izy de nandeha le vazivazy hoe PDG sans entreprise pas pour concurrencer l'autre PDG avec tout un consortium d'entreprise de tsy zany no niteny an'izany fa Ingay Rosy izay anisany nanao promotion ny Daya ny teny hoe non tsy bandika loatra ny reny ozy izy no atao hoe chef ny mafia zay le teny nataony Rosy tsy bandika loatra ny reny boakely anie ozy izy ka tsy iny mihitsy no chef na mafia misy sous-entendu eo zany hoe ce n'est que le valet mais le boss point d'interrogation c'est une autre affaire une autre histoire donc vokatry zany inona ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao misy olona zay azo lazaina hoe lobbying manao midiriger ny opération via zany raha atao zany compte via reo olona reo satria qui dit Daya dit Vanirso qui dit Vanirso dit Daya ary araky ny feo mandeha tsy za no niteny an'izany fa za mirapporte fotsiny dia heverina fa ireo boss manodidina mampiasa an'ireo olona reo dia ils ont intérêt que raha Vatomanga soit coffré le plus longtemps possible satria manelingelina an'ireo koa io amin'ny domaine business eto am'izay tsika hiditra amina guerre des clans entre businessmen problème au Madagascar tsy problème politique zany ry mpanaraka ny pejy malala fa problème na business entre clans dia maskena hoe problème politique le izy donc misy olona mahazo intérêt financier tsy mbola miresaka politika ny hitazomana maharitra ny raha Vatomanga any am-ponja mba ahafahana manao zay azony atao dia mampiasa ny appareil d'état araka zay azo atao mety député mety sénateur mety je sais pas mety miaramila police gendarme mpitondra fanjakana fanao zany le pouvoir et le lobbying jamais reo misaraka sisy olona matoa ianao manana pouvoir politique mipetraka tsara eo anivon'ny firenena de satria ianao efa nankatoavin'ny financier anankiray na groupe de financier anankiray na groupe de lobbying anankiray na groupe de pression anankiray fa tsy possible mihitsy hoe misy ovny en politique mipotra avy any qui s'appelle Michael Randrinirina de tonga de hoe miakohoka am'izao tontolo zao tsy maintsy misy financier tsy maintsy misy groupe de pression tsy maintsy misy groupe de lobbying zay vao mipetraka amin'ny pouvoir any olona anankiray nanomboka hatrany amin'ny fitondrana hatram'izay zany entre temps zany situation zany miarranger mapetipety ny olona maromaro izay migioky amin'ny tombotsoa
ao anatin'izao période d'instabilité zao ao nivon'ny arkanina sy ny instance du pouvoir rehetra dia nanateny reo olona reo hoe manana an'ilay héroïne ministre ny justice mba hampitombo ny vesatra hamelezana ny ravatomanga areto de tsy afeniko fa ataoko mahitsy eto ty a sao de lazain'olona fa hoe be resaka aho eny na de zaho en personne aza de ny abordeva ny rahavavin'ny ministre ny justice tamin'ny fotoan'andro hoe mba nitadiavanao olona pasteur sao de misy olona any afaka manao témoignage mba hampitombo ny vesatra ahafahana mitazona azy any amponja je le dis ici au effort raha ataontsika hoe hono ozy ranona de tsy mitombona fa anisany nabordena tamin'izany fotoana zany je peux pas trouver un témoin comme ça c'est pas mon affaire pour vous dire hoe tena nataony tous les moyens fa mpatsaivana anankiray ihany koa manao karazana rappel de fait foantsika rappel des faits panne satria ny tena hoe ny fansosompansika panne monsieur cité nandrena soloneko de nangataka tamin'ny député raha tadidinareo ny idestituena ny andro rajoelina mamerina kely tsika nahitan'izay a ny président andrelina rajoelina dia tadidinareo lay izy nanao déclaration ny amin'ny dissolution izay raha sy diso ny assemblée nationale ce qui veut dire logiquement ny député mapara rehetrarehetra dia izy étaient mainy endimoandro zao satria samy manana ny toerany dia ny changer camp dia inona tanteraka niny destitution nataony assemblée nationale iny satria raha ohatra ka nanaraka ny atao hoe consigne ny camp zareo izy tsy possible mihitsy ny destitution fa matony nisy ny destitution de satria niova camp izy ireo et ainsi de suite am'izao fotoana zao dia miamazava le izy satria ny forona miaraka ao anatin'le VFM le vondrona izy rehetra miakabeazan'izy rehetra magaga zany hoe fa mpaninona de misy moa feo mandeha tsy zany tena zany fa feo mandeha micircule hoe nisy promesse n'attribuena an'ireo député reo mais asa jusqu'à ce jour est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas ça j'en sais rien araky ny feo mandeha hono petraky tsika no hono zany do ny question apetrako de ty move no zay antony zay no natonga an'izy ireo tsy maintsy mialoka eo ambanin'ny elatry ny PRRM satria nanao trahison zareo raha amin'ny ilany ary ngia député Petra Kotiniaina aza de nanao fanambarana mihitsy rehefa nantaniny mpanao gazety hoe ahoana zao zavatra zao satria hoe ao ambanin'ny fiain'ny PRRM zany dia ny ekipan'ny PRRM aty amin'ny tanora ny ACDU sy ny GNZ sy sisa nangataka ny fialan'ny tanina par ricochet zany dia ry reto VFM reto zany dia aiaina ve te hanao pression sur le panne anala ny panne de nanontany ny mpanao gazety Petra Kotrena de namaly hoe tsisy aza manafa tsisy eritreritra ny anao destitution ny panne zany mihitsy zay ka rehefa ny olona le manao zany tsisy eritreritra de la part d'un politicien qui change de veste tous les jours ça en dit long oui noho zany ny VFM miampy reo tanora sasatsasany miampy reo bandeau rouge izay mireklame ny zavatra anankiray nefa reo ohatra zao teo aloha dinio nareo tsara nge hoa le bouleversement ny VFM zay tsara fantatrareo fa pro député mapara rehetra teo aloha ny tanora lazaina fa mpitolona ary ny bandeau rouge izay mifanohitra amin'ny tanora no mireklame zavatra anankiray ombonana am'izao fotoana zao mahagaga le magie amin'ny politika samy mireklame zareo am'izao fotoana zao ny fandravana ny assemblée nationale ary misy ara mangataka ny fialan'ny panina mihitsy
tadidinareo nefa ny teny nataon'ny bandeau rouge contre ny GNZ tamin'izany fotoana zany vava mafy nataony zareo nampitandrina an'ireo tanora reo ny am'zareo nangataka fandravana ny institution zao ry zalàndray no miombom-peo amin'ny tanora cela veut dire quoi? Cela veut dire que le PRRM soutenu par les bandeaux rouges soutenu par la VFM ankolafray zany reo mapetraka ny théorie hoe le rouleau compresseur contre CTNV est en marche tsy haiko point d'interrogation avelako any amin'iny ahoana ny ahafahana comprendre ny réconciliation miraculeuse am'izao fotoana zao fitiavana rano velona dia tamin'ny mory zalam-pamono afo miady mafy amiko hoe ianao mba pastera de tsy mafaly ve ianao ny fihavanan'ny olona mba eno tokony entina ambavaka de ho za hoe zaho a mitondra ambavaka ny vrai réconciliation fa tsy mitondra ambavaka ny hypocrisie de réconciliation tsy za pastera mihitsy no ampianarina ao an'izany fa raha tena mibebaka ny olo anankiray ka tena mifamela heloka de oui fa tsy fausse réconciliation zay moa tonga teny hoe réconciliation spectaculaire zany hoe c'est du spectacle manina miteny an'zany primo voalohany indra tadidinareo ngia mila vonjy député mila vonjy le nanao scénario mampomebe izy sy teny to amin'ny assemblée nationale nanao spectacle nampome an'izao tontolo zao nandeha daholo hoe zay hitondra mandrak'zay de namaly koa ngia mila vonjy de nandeha am'izay ny fandefa piky teo namenatra mihitsy hitapoko hitapirenena hoe ohatran'ireny zazakely miady any amin'ny tokotany récréation satria tsisy enatra ntsony rehefa ny fahefana mivoakitiky am'izao tsika miteny zao mila vonjy main dans la main avec le PRRM alléluia inona reny no eritreretiny sy teniny am'izany main dans la main avec le PRRM mila vonjy izay sakay sy maso tamy sy teny dia hiteny ve nareo ka efa minamina koa zareo fa comme si de rien n'était raha misy olona farak'izay rancunier to ambony tany de tsy misy ohatran'ny politicien azadino zay raha misy olona rancunier to ambony tany tsy misy mihoatra noho ny politicien satria ianao mihinana ny sakafony de mipetraka zany fanontaniana hoe sa ve manœuvre zany isolena ny tanina satria jereo tsara raha nanaraka an'le fanazavako teo relohany hoe efa mitambatra daholo retsy le olona sy mahay miaraka ny mitambatra tsy fidiny manœuvre ave pour isoler le panne sa fomba anankiray ezahana andraisana lahatra ny sadaiky hoe efa tena mba inclusive kosa anie le zava-misy eto satria la preuve jereo reto député ny régime teo aloha miaraka aminay mba tsy isiny le tena atao hoe inclusivité tena izy araky le accord politique reo mpitondra satria accord politique zany tsy reo hery rehetra misy teo HVM team TGV tsy haiko daholo MMM be da be ny atoko dia pour détromper la SADC de hoe efa mba misy an'reto réconciliation reto tsy fantatro sa pour isoler citeny tsy fantatro ireo olona izay miaraka amin'ny PRRM am'izao fotoana zao zay lazaina fa manao ny réconciliation lazaina fa manao réconciliation marina ve no misy sa alliance politique toy ny fanao mahazatra zay tsy mena mivadika reo olona reo satria tsy manana déontologie mihitsy tsy manana etika ny mpanao politika malagasy araka le hoe l'ennemi de mon ennemi et mon ami ny sasany zany moa de mahalaza mihitsy hoe ny adalany no tofofa ny rehefa ana de mila mandefitra ihany fa raha-pirenena iza ny fitahanareo am'izany fitenenana marivo salosana zany ka raha tsy zazakely zay fa ianareo reo mihitsy ny olona
tena modimody mifanoroka fa niatsy aty andamosina ihany de vous attendez le moment idéal pour éliminer votre adversaire politiquement parlant resako am'izany donc mila biazina mivoaka malagasy hoe mavandy reo fa tsy miréconcilie zany reo fa réconciliation d'obligation réconciliation par circonstance alliance politique satria misy olona tiana éliminer nao ambadika ao donc za manokana je ne crois pas en la réconciliation za tsy amidinareo amiko zany tsy mino an'izany fampihavanana zany a afaka miteny dolo paster anao de tsy mba tia fihavana tena noho ny fitiavako ny fihavanana mihitsy zay tena izy araka lazainy soratra masina hoe zahao toetra ny fanahy ka mila zahana toetra io pseudo réconciliation raha tena izy de ny fotoana no mamatatra no hamahavahana io ny fotoana no ampipotra hoe vrai réconciliation ve fa tsy hoe effet d'annonce fotsiny atao am-piangonana zay de manao akanjo mpiandra de fandray tanana de fampitsikitsiky de hoe fitiavana rano velo be de be ny mpanao an'izany na ny mpiandra aza fampiatsara velatsy ao famelatsika rahalahy nefa ambadika any ny fampifosa ihany zay ao anaty droit de l'homme zay hoe zao zahana toetra ho hitatsika eo hoetantsy fa misy logika mipetraka io ny PRRM zay milaza azy fa pitolona contre ny Andry Nirina Rajoelina pitolona contre n'ilay forongony nareo ihany nampiasa le terme forongony satria hoe tena likiliky ny amin'ny Andry Rajoelina nareo ary likiliky ny am'ireo forongony nareo sao ianareo mifandray tanana amin'ny forongony et là vous osez me dire fa tena miavana nareo zany hoe devient des amis de circonstance ahoana ny interprétena zany soit io fomba anankiray anomanana ny saina sy ny foa mampananatsika vahoaka hoe ahoana re zao ny fomba annoncena ny vahoaka hoe tsy maintsy roso amin'ny accord politique de hoenina be mantsy raha tonga de du jour au lendemain fanome tanana dia tsy maintsy asiana événement aloha hoe fa izy kosa mampanopin'Andriamanitra azy de niezaka izy nampiavana an'io nefa fantany tsara fa tsy maintsy miroso amin'ny accord politique izy dia amboarina lay filongoa anticipena amin'ny alalana façade de réconciliation mba ahafahana milégitimer an'lay accord politique tsy maintsy ilatsaka rapitso zay ny fahitana aina izy io possible koa hypothèse anankiray satria zay manao hypothèse anankiray ihany koa de zao hoe ngia Ravatomanga mety hivoaka mbola tsy fantatra ny toy ny tantara afaka samy manao communication daholo ny andansiny ankilany fa mety hivoaka ho iaho tôt ou tard ary mety tsy ho ela aza ny mety hovoahany ngia PDG Ravatomanga de tsy miarranger ny affaire ny olona sasany maro anisa amin'izy ireo noho zany tsy maintsy na de tsy te hiaraka am'ireo raha tsy maintsy manao alliance satria ho enjany ty tantara ty zay ny hitan'zareo fa solution ka za zany androany zahay atao fandroana miaby de hiteny antiteny ty hoe disons les choses telles qu'elles sont vraiment sans chichi zay zany eto a tsy mitovy ampanao politika manao teny miodikodina fa ataonay mahitsy be ty resaky ty tadidinareo ngia citeny izay nikikika teny ambony podium hoe ny karana de isan'ny malagasy koa reo tsika tsy manavakavaka bien sûr fa inona no mampikikika azy an'le izy inona ny enjeu ambadiky lay antsoantso azadiny fa c'est un politicien ary mbola hidirantsika eo hoe inona le enjeu ho anazy il y a jamais de cadeau en politique so de mieritreritra nareo hoe latsa fanay masina il y a jamais de cadeau en politique c'est un monde de requin ka andao lazaintsika ny zavatra il faut dire les choses ny économie na tiatsika na tsy tiatsika tsy fitiavana na fankalana fa milaza ny zava-misy aho ny économie-tsika rehetrarehetra ao Madagasikara na tiako na tsy tiako na maharomotra na mahafaly ahy dia sous contrôle ny lobbying nankarana
zay reo soka fotsiny maso de jereo sous contrôle ary azo lazay reo manana ny monopole mihitsy ary ny olona efa zatra manana monopole dia miaro to ny anak'Andriamaso ny monopole nanany ka mampitandrina ireo zay mieritreritra fa mba te hitsabaka kely amin'io monopole io kinanjo indro misy malagasy anankiray nipoitra peu importe ny raison nipoirany tao anatin'ilay monde fermé an'ilay gros businessman giay Maharavatomanga izay nampikorotana ny karta rehetrarehetra indray de tsy mipetraka indray ny monopole azonareo an-tsaina fa tsy maintsy créer perturbation zany ka azo heverina ho iaho za tsy manana boule de cristal fa analyse projection nataoko azo heverina fa certain karana za tsy miteny izy rehetra tsy faly am'izay satria le monopole lasa voelingelina fa lasa misy olo-kafa misy partage de gâteau zany tsy maintsy mitambatra contre lui c'est une logique na business zany tsy resaka politique fa resaka clan dia afaka mampiasa olona ao amin'ny appareil judiciaire ireto olona ireto mba ahafahana maîtriser an'ilay concurrent anankiray zay manelin lasa miperturber le monopole zay marena fa malagasy donc il faut dire les choses eto Madagasikara todika aminareo tanora mpitolona aho sika malagasy mpitolona mihitsy de zao hoe tsy misy olona clean zany eto Madagasikara manomboka hatrany amy tsiranana ka hatram'izao tsy misy na ny ray na mpiandro izy na franc-maçon izy na time izy na inona izy na inona izy ny olona mandeha amy passion no miteny ka izy milay kosa zao oui satria subjectif ianao nahazo maminy taminy fianakavianao nahazo poste ianao ninona dobera ianao mety nahazo poste tamy TGV ianao mety tafiditra atao amy Sodiate ianao mety nahazo poste atao amy Filatex ianao donc tsy maintsy miaro ny bifteky ny tsirairay za tsy ady hevitra any am'zany c'est une logique samy mamelo mandeha manjanaky tsika donc sans sisy za eto fanorena amy de laza mahitsy be androany hoe en tant que mouvement politique zahay izay mivoy ny atao hoe souveraineté Madagascar qui prime priorité aloha any Madagascar zay ny maha ery ankavanana anay ka raha sanatria tsy ataoko hoe sanatria raha toka tsy maintsy satria ianao anie tsy any amin'ny abakabaka eto ambony tany ary rehefa nisy olona nametraka ny fitsipidalao eto ary iza mametraka ny fitsipidalao zay tompony voly celui qui paye qui domine c'est une réalité dure à entendre tsy afaly anareo zavatra lazay fa je le dis quand même parce que zatra idéaliste be loatra ny sasany fa tsy any amy planète Mars atsika tompoko lasy tompoko fa eto ambony tany ka à un moment donné tsy maintsy isafidy tsika vahoaka malagasy entre la peste et le choléra inona ny safidinao averiko indray à un moment donné tsy maintsy safidy ianao entre la peste et le choléra ary fantatrao zany fa mody faniny ianao vahoaka malagasy satria anao miidealize olona de nanay ny etika anay de tsotra zay tsy mba ohatran'ny mpanao politika sasany midikodyna fa nanay mahitsy be ny etika zay raisiko de ny atao hoe le moindre mal ao ambadiky zany teniko zany le moindre mal misy mal partout tsisy afahabela am'zany tsika nandray azy fa aiza misy moindre mal mba azahoany Madagascar le minimum d'avantage za tsy afaka nofo hoe tena tafavoaka mpanaky anefa irariko zany c'est ça l'idéal fa za aloha manomboka step by step manomboka amin'ny hoe atomboy amy zavatra kely aloha hoe aizany mba azahoan'le fireneko tombony na de kely aza toy izay nefa kely opelatany aza mbola esorina aminy azonareo ve aleoko zany mahita an'le fireneko hoe mba mahazo kely izy
de fambazay aloha de hitarina iny toy zay lefa kely am-pilatanana mbola esorona aminy zay le raisonnement le atao hoe le moindre mal ka ho anay en tant que souverainiste ny fanorenany aby de priorité ho an'ny malagasy dikan'izay zany a raha misafidy zay entre la peste le choléra de zay misafidy zay olona afaka miincarner ny malagasy c'est tout simple que ça. Bref, en politique, les mots d'ordre zany de ty trahison, intérêt, alliance, calcul. Izy jiaby reo samy mihinana an'izany mavandy zay mpanao politika tsy mihinana an'izany trahison, intérêt, alliance, calcul. Misy mpiteny vatana mihitsy ary ny sasany eto amin'ny Facebook hoe ka fitsokany rivotra de niny izy manao alliance satria ny alliance iny niekina ny intérêtny ka zay ny ekina ny intérêt tsy mampanina azy manao trahison voilà eto Madagasikara na tiatsika na tsy tiatsika tsy misy na iray manana ligne politika mazava fa ireo no ligne mitondra azy averiko indray ny teniko ianareo midera ohatra nyo Poutine io ohatra Poutine zao oui fa mba juste manaova analyse kely tsotra fotsiny rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Poutine mba ahafahany mametraka ny pouvoirany ny fahefany de inona ny zavatra nataony midégageny aloha ny oligarque rehetrarehetra izay nanimba ny Russie zay nanelingelina azy de tsy possible mihitsy hoe dégagenao ny oligarque de tonga dia paradisa Russie fa tsy maintsy ny soloana oligarque hafa teo en place n'ireo oligarque reo tantarany tao Russie zany de ny créena mihitsy aza groupe d'oligarque vaovao ny façonneny Poutine amin'ny imaginy mba ahafahany mametraka ny fahefany sy ny toerany le monde fonctionne comme ça na io Macron io na io Trump io donc aoka tsika tsy famitaka tsy misy pouvoir sans force financière tsisy zany ho anareo tanora mpitolona io tsy misy pouvoir sans force financier tsy misy mpitondra na iray aza izay tsy hilahatra amina créancier zany fa après avec qui là on a le choix soit je m'allie avec le choléra soit je m'allie avec la peste c'est un choix no zany zavatra miseho Madagasikara de laveko zany tsy crise politique ho anay fanorenana miabo fa guerre des clans guerre de monopole dia tous les moyens sont bons mba ahafahana mitazona ny monopole dia on utilise tous les appareils possibles ny question mipetraka zany zao ho amin'ny ho avy ho anay zany hiaraka amin'iza ny mpitondra rahampitso na anay zany tsy ny fanontany hoe iza no hitondra ny Madagasikara ka hampiadana azy ça c'est de l'utopie ça c'est du n'importe quoi resaka katao apatavy resaka fa iza eo zany fanontany apetraka iza ny oligarque iza ny financier iza ny lobbying iarahana ka miakina am'izay le hoe iza ny olona ho eo fa madikay zany fanontaniana hoe iza aloha le partenaire zay vao mieritreritra hoe iza ny olona hofidiana fa tsy le olona hofidiana zay vao le partenaire mazava ve ny réforme ny état zay atao rehetrarehetra zay ho ataony mpitondra rehetrarehetra dia gesticulation fotsiny io satria rehefa tsy mikitikitika ny tombontsoan'ilay lobbying zay mametraka ny fahefany dia ireny lay lazany hoe réforme atao ary manome marge de manœuvre donc ny question zany mipetraka de zao hoe
quelle force de lobbying no afaka hanome ahy marge de manœuvre amin'ny fitondrako ny firenena raha za zany natao hoe mpitondra quelle force de lobbying no afaka hanome a le maximum de marge de manœuvre donc karazana arithmétique io zany tsy resaka hoe tiako be sy fa bogosy nianatra be le marge de manœuvre amina gouvernance na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miankina amin'ny lobbying verina amin'ny resaka guerre des clans foana ny resaka zany c'est comme ça que le monde tourne vérité masosotra be zavatra lazaiko zao fa tsy maintsy lazaiko donc mahaiza manao safidy arytsika aiza ny safidinao plutôt de ama pasteur moa de indramiko ny tenin'ny soratra masina tantarany soratra masina tantarany zanak'Israely tovy amin'ny situation zanak'Israely tsika rehefa nivoaka avy any amin'ny fahababoana ao anatina crise zany ravany mandany Jérusalem zany hoe tsisy souveraineté tsony ravany tempoly donc na ny fivana raha ambony ambany ravany fitondra ny élite gababo capture d'élite exactement corruption tao Jérusalem farany ambony zany hoe tsisy tany tsisy lalàna tsisy fanjakana fa samy mandeha samy mitady tsy maintsy aorina indray nefa le firenena de tsy maintsy nanao choix stratégique ny zanak'Israely soit hilahatra amin'ny égyptien reo ny force tam'izany fotoana zany soit manaiky ny captivité ny babylonianina arao ny soratra masina soit handeha hilafika any amin'ny égyptianina inebo tam'izay fotoana zay ny empereur mpanjaka égyptien izay nanao jeudo nanao zay andresana de mironana akany zanak'Israely de niteny Andriamanitra tamin'ny Jérémie hoe tsy makany amin'ny égyptianina ianareo fa maneke ny fahababony babyloniana inona ny antony efa théorie le zany vao azo hoe fa maninona moa zany na le choix stratégique an'Andriamanitra hoe babylonien fa tsy égyptien satria rehefa babo tany Babylone ny zanak'Israely dia civilisation anankitelo no ny façonné azy pendant 70 ans zareo tany Babylone lava be zany bien sûr fa tsy maintsy nanao refondation mivoaka am'izay le mot tsy maintsy manao refondation en Israël sur le plan gouvernance en Israël donc il avait besoin d'une formation mila formatena mihitsy zany civilisation anankitelo no ny formé ny zanak'Israely vita ny formation mody am'izay nareo Andriamanitra civilisation chaldéenne civilisation perse ary civilisation grecque samy enjana daholo zany civilisation chaldéenne civilisation perse civilisation grecque les trois monstres de la civilisation de l'antiquité ireo no ny façonné ny élite jiosy zay babo tany Babylone ary saina vorosaina tsara bien armé ry zanaha ireo no ny financé ny retour ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana any amin'ny tany nampanantenana ary ny financé ny reconstruction ny mandany Jérusalem les choix stratégiques samy Égypte la peste Babylone le choléra mais Dieu a dit choisissez le choléra satria taon'io choléra io izy nahazo zay le hoe le moindre mal et le minimum d'avantage zay nanay ny formule anay aiza ny moindre mal ary aiza ny minimum d'avantage de zay nanay ny mibaiko ny soanay zay tsy mandeha safidy par fihetsepo hoe tsy tianay ranona satria nanao an'izao anay zay le izy tsy tianay ranona satria ratsy tare fa zay mandeha amin'ny atao hoe éthique de responsabilité le moindre mal et le minimum d'avantage en sachant que c'est la peste io miaraka amiko io zany ny atao hoe haute voltige filongoa oui mais pas avec n'importe qui pour quelle raison c'est là la question raha soatsika rehetra samy atain'Andriamanitra raha soatsika rehetra veloma tompoko L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner.
Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.